isaorantsika ny tompo ny amin'ny tombonandro mbola omeny havelomantsika ahafahantsika indray mbola miaino ny teniny sambatra izay miaino ny tenin'Andriamanitra ary mankatoy izany fandarana miomana izay ny tompo no nitarika ary nanesika ny amin'ny fanatanterahana sy ny fanaovana an'izany amin'ity androany ity dia mbola isaorantsika azy ary miarabantsika tsirairay avy afaka fanaritava indray ary miaino ny teniny amin'izao fotoana izao zava-dehibe maniry hatrany raha mitory an'izao teny izao dia ny mampiomana antsika hatrany ary milaza ny fahamarinana ato amin'ny baiboly hoe miandry ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra isika na ho ela na ho aingana marina ny tenin'Andriamanitra ary voalaza any amin'ny Habakukany hoe ny faminaniana ozy izy dia mikendry ny farany fa tsy diso ary raha mitaraikiraiky izy dia andraso ihany fa tsy maintsy ho avy zany hoe io tenin'i Jesosy rehefa nilaza hoe ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra io dia tanteraka io marina io ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy ary rehefa ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra izy dia voasoratra hoe izay mitoetra no hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raon'ny lanitra nisy fotoantsika fanjara teny tetony amin'ny hoe fisotran'ny fiverenan'i Jesosy dia tao anatin'izay tsika nandray ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fa 4 raha tsy diso afaka jerentsika izay Tesalonianina voalohany toko fa 4 ndraisika tamin'izay ny amin'ny hoe fiverenan'i Jesosy dia nisy fandaminana nylazain'ny ten'Andriamanitra atao hoe ny tenan'ny tompo no hidina dia avy amin'ny feon'ny anjely sy ny feon'ny arkanjely dia izay maty eo amin'ny tompo no hitsangana dia avy eo nisy teny hoe ary tsika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo 15 Tesalonianina voalohany toko 4 15 hoe isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoza efanody mandry tsy akory zany hoe hitantsika tsara mihitsy izay 17 koa hoe ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny raon'ny lanitra ny fepetra zany ahafahana miditra ny fanjakan'Andriamanitra ahafahana hiakatra eny amin'ny raon'ny lanitra rehefa tonga Jesosy dia izay olona mbola mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy fampatsahivana vetivety ny ahafahana miditra ny fanjakan'Andriamanitra dia fibebahana zany hoe fialana ny fahotana ary tsy fiverenana amin'ny intsony ary ny finoana ny fahaveloman'i Jesosy ny rahan'i Jesosy manasa sy manadio ary manamarina ny fiaikena ny fahotana ary ny finoana fa mamela heloko Jesosy ary ny fahafahana tsy manota intsony fibebahana ny fanaovana batisa amin'ny rano miletika ary miakatra avy eo tahaka natao tamin'ny Jesosy sy ireo olona maro ny bebaka tao amin'ny filazantsara ary ny fitoerana amin'ny fahamasinana izay no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra manana an Jesosy tia an Jesosy mankatoa an Jesosy ary mitoetra ao ny tiana lazaina amintsika eto zany dia ny hoe fitoerana ao amin'i Jesosy fa izay mitoetra ao amin'i Jesosy no hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raon'ny lanitra betsaka neny nanomboka tao amin'i Jesosy betsaka noho ny bebaka betsaka noho ny tomany betsaka noho nanenina ary tena hoe tsy teherika ny amin'ny fahotana intsony fa nandeha ny fotoana nandeha ny taona dia tsy nitoetra tao amin'i Jesosy intsony lasa niova ny filazantsara tsy niazo fijalian'i Jesosy Kristy intsony no nitoriana tsy ny fibebahana intsony no nitoriana tsy ny tahotra an'Andriamanitra intsony no nilazaina tsy ny fahamasinana intsony no ny fantohan'ny afatra ara-pilazantsara tsy ny resaka fitiavana an Jesosy intsony ny filazantsara ary tsy ny fatoka tamin'i Jesosy intsony ny filazantsara fa lasa niova lasa olombelona ny ivon'ny filazantsara lasa fijejojejona lasa firehariana lasa fitiavam-bola lasa fitiavan-karena lasa filazantsara miorina amin'ny tany lasa filazantsara n'olombelona ary tsy mitoetra ao amin'i Jesosy intsony fa lasa filazantsara hafa tsy nitoetra tao intsony ary ka mampalahelo fa tsy mitoetra le ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary zay ny zavatra tiana zaraina amintsika eto hoe le izay mitoetra ao amin'i Jesosy no hiara-hiakatra aminy rehefa ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra izy Jaona voalohany toko 2 andininy 7 Jaona voalohany toko 2 andininy 7 dia zao ny voasoratra hoe ara ankehitriny anaka
tomoera ao aminy mba ananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Rehefa ho avy any amin'nyrao lanitra Jesosy dia izay nitoetra tao aminy ihany no manana fahasahiana rehefa iseho izy hoe hitovy aminy, ary izay mitoetra ao aminy ihany no hiara-hiakatra aminy eny amin'nyrao lanitra. Hitantsika ihany koa ao amin'ny Kolosianina toko 4:1-4. Kolosianina toko 4:1-4 dia voasoratra hoe raha iseho Kristy fiainantsika dia iseho aminy, ary iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Ny mahatonga antsika hiary iseho aminy amin'ny voninahitra nefa dia voasoratra ao aloha amin'ny 1:3 hoe efa maty ianareo ary fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Zany hoe le fahafatesana ara-nofo, fahafatesana ny amin'izao tontolo izao, fahafatesana ny amin'ny hoe olona taloha, ary ny fitoeranao amin'izay no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tiana lazaina bebe koa zany amin'le hoe ankehitriny anaka tomoera ho aminy ianareo mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy rehefa manambary Jesosy ny amin'ny fiverenany hoe raha tsy nafoizana izy zany fotoana zany dia maro tsy voavonjy, zany hoe be da be ny fahoriana, be da be ny fizahatoetra, be da be ny fahakampanà, ary voalazany ten'Andriamanitra mihitsy hoe nafoizana ny fotoana, satria raha tsy nafoizana ny fotoana maro be no very. Ary dia tena tiana apetraka amintsika ihany koa hoe mila mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika, mila mitoetra ao amin'ilay fampianarana madio tsy misy kilema isika, mila mitoetra ao amin'ilay tenin'Andriamanitra madio mangarahary isika, fa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'olombelona, tsy mitoetra amin'ny fampianarana vokatry ny filan'ny nofo, vokatry ny olona mpanota, vokatry ny filazantsara ny tany. Voalazany tenin'Andriamanitra any Timoty any hoe any aparany any ny olona angidy idy sofina, ary rehefa mangidy idy sofina izy dia tsy azaka ny teny tsy misy kilema intsony, tsy azaka ny teny madio intsony, dia hialy izy ary amorona mpampianatra azy. Ary voalaza mihitsy hoe mpampianatra maro be io zay ampianatra araka ny filany. Timoty 1:4. Timoty 1:4 zao ny voalaza hoe ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiembotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka, ary amin'ny fiatsaram-belatsihy ampilaza lainga ka voapetaka ny vy mamay ny fieritreretany. Zany hoe misy fiemorana. Fanahy dia milaza fa any ariana dia hiembotra amin'ny finoana ny sasany. Zany hoe le olona mitoetra dia olona tsy niembotra amin'ny finoana, fa ny olona tsy mitoetra dia olona niembotra amin'ny finoana. Ary rehefa niembotra amin'ny finoana izy dia tsy ao amin'ilay teny marina, teny masina, teny madio intsony, teny tsy misy kilema intsony, fa ozy izy hoe manaiky fanahy mamitaka, dia manaiky ny fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsihy ny mpilaza lainga voapetaka ny vy mamay. Zany hoe tena maro be ny zavatra miova amin'izao fotoana raha resaka filazantsara. Ary izao tontolo izao aramoa raha vao miresaka hoe kristianina dia indraindray lasa mamenatra fa tsy teherika kristianina ny olona, satria voalaza hoe be fitaka ao amin'ny kristianina, be alatra ao amin'ny kristianina, be lainga ao amin'ny kristianina, be tsy fahamarinana ao amin'ny kristianina, satria ao amin'ny kristianina indrindra no ahitana ny tsy fahamarinana rehetra, no ahitana ny alatra, no ahitana ny lainga, no ahitana ny tsy fitiavana, no ahitana zay rehetrarehetra karazam-pahotana ao amin'ny kristianina. Hanika ny olona tsy mpino, ny olona eo amin'izao tontolo izao tsy teherika fivavahana, satria nahoana maro ny tsy nitoetra tao amin'ilay teny madio tsisy kilema, ka nampianatra fijejojejona, nampianatra fahadalàna, nampianatra zavatra tsy izy, ary be da be ny fahotana hita zay tena hoe mamoafady fanolanana, fangalanam-padin'olona, fijangajangana, tsy fitiavana, von'olona sy ny fitaka maro isan-karazany fangalaram-bola no hita any amin'ny any amin'ny kristianina. Ary tena hoe zay le hoe tsy fitoerana intsony. Nefa
voalazany tenin'Andriamanitra mihitsy hoe olona tao ihany reny no ny ala. Zany hoe mila faharetana le ao am' Jesosy, mila fitoerana am'le tenin'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy. Ary mbola manamafy an'izay ihany rehefa le lazaiko teo hoe misy tenin'Andriamanitra moa le ao amin'ny Timoty hoe le voalaza teo le hoe ny olona ngidy hitsofina dia amory mpampianatra ho azy. Jerentsika vetivety mihitsy aloha zay teny zay fa tena ataoko hoe teny tena marina ary mila mipetraka mihitsy zay andraisantsika safidy hoe zay tena mbola hitoetra ao am' Jesosy. Aoka zay tena hipetraka ao amintsika zay teny zay hoe tena mbola hitoetra ao am' Jesosy sika. Timoty 2:4-9 dia zao ny voasoratra: fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany, ary ampialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Dia eo amin'ny 5 fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fahanomponao. Zany hoe misy safidy ty miaraka am' Jesosy ty, maro nanomboka fa avy eo tsy tavita hatramin'ny farany. Voalazany tenin'Andriamanitra hoe zay maritra hatramin'ny farany no vonjena. Maro no nitoetra tao fa avy eo tsy tafatoetra intsony, fa zay nitoetra hatramin'ny farany niara-iakatra eny amin'nyrao lanitra, nitoetra amin'ny fahamasinana. Le ao am' Timoty io masy dia be da be ny zavatra tena hoe mamofady, lasa resaka mamona ny manjaka ao amin'ny fivavahana, lasa resaka fidiana vola ny famonjena, raha fanasitranana dia aloha vola, raha te azo fampianarana ara-baiboly dia mandoa vola, raha te hiditra hompiray fivavahana amin'ny toeram-pivavahana anankiray dia mila mandoa vola. Zany hoe tsy ara-pilazantsara ntsony le filazantsara, maimaim-pona ny filazantsara, nomena maimaim-pona, kanefa dia lasa misy vola, resaka vola, ary rehefa mitory dia ny vola foana notoriana ary ahazona vola matomitory. Zany dia tsy fitoerana amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ihany koa anatin'ny fivavahana misy fankahalana, misy lolopo, misy firetam-po, misy tsy fitiavana. Ny filazantsara nefa dia milaza hoe mifankatiava, mifamela eloka. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany dia aoka mela eloka. Fa amin'izao fotoana misy tsy mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa misy fifampandaniana, misy fifandirana, misy ady, misy fialonana, misy fosafosa tandre miryavana malala. So dia misoko mangina any anatisika ka misy fankahalana, misy fakamangidy, misy tsy fitiavana, misy tsy famelan-keloka. Fa zany rehetra zany dia tsy fitoerana ao amin'ilay tenin'Andriamanitra. Tandremo sao lasa misy fitiavana n'izao tontolo zao, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavana n'izao tontolo zao dia fandrafiana n'Andriamanitra, ary na iza teo ho sakaizana n'izao tontolo zao dia ho fahavalon'Andriamanitra izy. Any amin'ny filazantsara, any amin'ny epistily soratan'i Jakoba ny misy an'izay, tena hoe zay teo ho sakaizana n'izao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra. Ary voalaza mihitsy any amin'ny Jaona ihany koa filazantsara epistily soratan'i Jaona dia hoe aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao. So nanomboka tsara ihany, nanomboka tao amin'ny fanahy, tena sarotiny tamin'ny fahamasinana, sarotiny tamin'ny zavatra jeren'ny maso, sarotiny tamin'ny zavatra enon'ny sofina, sarotiny tamin'ny zavatra hoanina, sarotiny tamin'ny resaka akanjo sy ny fitafiana. Fa so tsy naharitra ka lasa niverina any amin'izao tontolo zao, ka lasa anao fitafiana mamofady, anao fitafiana miazaka, anao fitafiana mitarika olona anota, na koa lasa fijery zao tontolo zao amin'ny resaka filma mamofady sy ny filma mavarina sy mamitaka, na koa hieno hirahira n'izao tontolo zao zay mitarika ho any amin'ny fahaverezana. Fa mila mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mila mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mitoetra amin'ny fitiavana. Hoy Jesosy Tompo: tomoera amin'ny fitiavako ianareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Zany hoe tena mila mitoetra tsara ao amin'ny Jesosy isan'andro san'andro sika, mitoetra amin'ny fahamasinana, mitoetra amin'ny fampianarana tsy misy kilema, mitoetra amin'ny fahadiovam-po, mitoetra amin'ny fitiavana, mitoetra amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mitoetra ao amin'ny fahamarinana. Fa ny olona amin'izao fotoana noho ny fahasarotan'ny fiainana angamba, ary noho ny fahamaimaizana te ahazo zavatra na vola na harena, dia moramora ny mandainga, moramora ny mangalatra, moramora ny manao osika, nefa dia milaza fa kristianina. Raha te hiakatra eny amin'ny raon'lanitra, mila olona mitoetra amin'ny fahamarinana. Na inona zavatra mitranga, na inona zavatra mitranga, na hiatra manaina ary lanitra ny tanjony dia mitoetra amin'ny fahamarinana,
mitoetra ao amin'ny fahamasinana, mitoetra ao amin'ny rariny sy ny hitsiny, fa zay mihitsy ny voalaza. Ary raha mbola toizantsika any zany fitoerana ao amin'ny tompo zany a, dia manasa antsika mihitsy hamaky ny Jaona 4:12, Jaona 5:12, Jaona 5:10, dia milaza mihitsy amin'ilay hoe fitoerana ao amin'ny Jesosy, fitoerana ao amin'ny Jesosy. Raha raisiko ohatra zao aka teny vitsivitsitsika, ohatra hoe raisitsika ny Jaona 5:12, dia misy soratra hoe Jaona 5:12, Jaona 5:12, Jaona 5:12, Jaona 5:12 azafady, zao ny voalaza: raha tia ahy ianareo dia hitandrana ny didiko. Jaona 5:12, ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azo zao tontolo zao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo mahafantatra azy, satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Zany hoe fanahy masina io ihany koa no afantaran'Andriamanitra fa anazy isika. Ary rehefa ho avy any amin'ny raha lanitra Jesosy Kristy izay manana ny fanahy masina mitoetra ao aminy no hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raha lanitra. Dia zay koa zavatra voalaza zany hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha misy tia azy izy dia hitandrina ny didiko izy, ary ny raiko tia azy dia izay ho ao aminy ary izy ao amiko. Zay le fitoerana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, zay le fitoerana ao amin'ny Jesosy Kristy, zany hoe tena mitoetra ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy mitoetra ao amina antoko-pivavahana, tsy mitoetra ao amina anarana fikambanana, tsy mitoetra ao anaran'olombelona, fa mitoetra ao amin'ny Jesosy Kristy. Mitoetra ao amin'ny fahafenoany ny fanamasina, mitoetra ao amin'ny fahamasinana sy ao amin'ny fahadiovam-po. Zany n'olona hiakatra rehefa ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Aza variana raha lasy anabavy, aza variana zay manaraka an'izao fotoana zao. Tsy resaka atsikatsikana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Aza manao kilalao ny famonjena, aoka tsy ho ao anaty distraction ka hiresadresak'olona, hifosafosa olona, andany andro hitsikera olona sy hijery olona, fa hijery an' Jesosy, hisaina an' Jesosy, hibazana an' Jesosy. Ary tsy ao anaty kilalao, tsy ao anaty divertissement, tsy ao anaty distraction. Fa marobe ny fiangonana amin'izao fotoana zao no anaty distraction, ao anaty kilalao, ao anaty atsikatsikana, fa tsy miomana, mitoetra ao amin'ny teny tsisy kilemo, mitoetra ao amin'ny fahamasinana, mitoetra ao amin'ny fahadiovam-po, mitoetra ao amin'ny fahamarinana, mitoetra amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mitoetra ao amin'ny fitiavana an' Jesosy. Zay ny tokony ho izy, fa tsy ho variana. Fa zay ny zavatra nahazo tamin'ny zanak'Israely hoe nandihy ny hinana dia avy eo nandihy dia nilalao dia nanadino an'Andriamanitra, satria be kilalao. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ry havana malala, tsy ao anaty kilalao ny fiarahana amin'ny Jesosy, tsy ao anaty distraction, tsy ao anaty divertissement. Jereo ny fanompona zay ataontsika, jereo ny fomba fanompona, jereo ny fomba fivavahana, jereo ny fomba fiarahana amin'ny tompo, sao dia ao anaty atsikana, sao dia ao anaty kilalao, sao dia ao anaty tsy fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra intsony. Fanamasina ny tahaka anao, ianao zay mangetahita niakatra, mahatonga anao tena andiny tena ao anatrehan'ny tompo, ary fanamasina anazava, anoro anao zay rehetratra tokony alana, tokony esorina, tokony tsy andehanana intsony sy heverina intsony, ary ametraka zay tena fahamarinana marina mba ho fiangonana mendrika niakatra, tsy homenatra, fa tafatoetra tsara atao amin'ilay teny tsisy kilema, tafatoetra tsara atao amin'ny Jesosy Kristy, ilay fiangonana ary akatraminy eny amin'ny raha lanitra. Amen.